Matofiloha tany amin'ny propagande amina mégawatt 400 mégawatt angamba tsaroko débat-nao tao amin'ny télévision-na malagasy tamin'izany fotoana izany no nampanatenainao parc solaire maromaro jiro mandeha amin'ny masoandro tsy tsaroko fotsiny raha nampanantena Cobra moa anao tamin'ny fampielezan-kevitra na tsy nampanantena fa nisan'ny vokatra moa zany androany tsika amin'ny resaka io fa ny zavatra iainan'ny vahoaka androany Andriamatofiloha délestage main frigo maty ny télé tsy afaka manao ny panneau soudure sy ny maro hafa zany ny tena zavatra iainan'ny vahoaka fa ny mampalahelo na dia tapaka aza ny jiro midangana ihany koa ny facture ny jirama avy roa eny avy telo eny mampalahelo moa satria indray manahirana fa nareo menakafo migalabina sy mampiada tena makany ampitan-dranomasina asa vita tsy miasa saina amin'ilay vahoaka sy tia délestage sy ny vidim-bary sy ny menaka maro zany le aina vahoaka ka raha miresaka jirama tsika dia mahitsy ny fanontaniako tsy tantara sifra ntsony Andriamatofiloha fa hoy aminao hoe Andriamatofiloha Républicaine Madagasikara mba mangataka aminao inona no nampanantenainao dia inona ny vitanao androany efa taona sy tapany afaka 3 andro tsika mifampiresaka eo marina zany teneninao zany Gasikara mikaikiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka délestage zao efa namety remarque monsieur le ministre ary io izy io dia ho tsaraitsika monsieur le ministre 3 semaines tsy misy délestage tsony fa raha fatarana eto amintsika tsy maintsy tsika metraka farak'izay aingana le parc solaire 20 mégawatt apetratsika ao anatin'ny fotoana fohy tonga dia ho atontsika eo amin'ny herinandro zay zany no ataontsika monsieur le ministre ary ny vaovao tsara lehibe izay ho zaraiko ihany koa tao anatin'ny fivoriana napetraka teo dia ametraka ny centrale lehibe indrindra tsy manofa ntsony ny jirama zany fa centrale na 105 mégawatt mbola tsisy nanao an'izany teto 105 mégawatt tsy maintsy tafapetraka alohan'ny voalohan'ny volana Mai zay no défi ny raisika niaraka tamin'ny ny société zay mametraka an'izany eto Madagasikara amin'ny anarany fitiavana tanindrazana dia mba mangataka ny unité politique anao androany mba hiteny amin'ny vahoaka malagasy ny marina hoe oviana marina hitsahatra tanteraka ity délestage ity satria ianao ny teny hoe tsy hivoaka ny efitra ny mihitsy ianao raha tsy mahita vaholana mbola ny teny indray ianao hoe mareta nareo vahoaka malagasy fa afaka 6 mois dia tsisy délestage tsony eto Madagasikara mbola nanambara ianao tamin'ny vahoaka malagasy fa afaka 3 mois dia tsisy délestage intsony amin'izao fotoana izao fa mananika any amin'ny 12 ora ny délestage potika tanteraka ny firenena mila fimpitoana marina mantsy ny vahoaka malagasy ahafahana mandray fanapahan-kevitra amin'ny fiainana ho hatrany izy iterandriana solonyaiko omeo daty fixe marina tsisy lainga izahay mba ahafahany vahoaka malagasy handray fepetra amin'ny fiainany manokana na amin'ny orinasa na amin'ny zavatra izay ataony hoe inona tokony atao ny filazana ny marina mantsy no ahafahany malagasy mandinika ny ataony ho an'ny ho avy ho ihany koa ity lehibe ny mpanohitra eo anivony antiny miram-pirenena ity mba ahafahany vahoaka hiteny hoe mety hividy groupe na hividy panneau solaire na aleo aloha hiaretana mandraka hatongavan'izany fotoana izany zany no angatahiko aminao ngay anjerejoela reo tompona andraiky tavory eto firenenareo fitiavatsy ny ataoko hoe ny filoham-pirenena zany samy premier ministre ny tena hoe manafaka resaka ataoko hoe metaetan'ny vahoaka ndreny tokony angatahan'ny mpanao gazety iresahany inona ny antony tsy anehoany hevitra izy zany raha mahelo zareo ambonimbony eo dia tokony afaka mamaly an'le fantanen'le vahoaka kely ohatra tsika zao dia faharoa manaraka zany mikasika an'ilay hoe ohatrany hoe zany vitrine ny Madagasikara ny akamaso
tena omeny Père Pedro lesona mihitsy a eto Madagasikara. Za zao resaka fianarana fotsiny jerevako maninona an'ity anankiray ohatran'ny Père Pedro mavita manangana sekoly manara-penitra. Io tena manara-penitra amiko fa tsy tenenina fotsiny hoe manara-penitra ohatran'le hita maso. Ny sekolim-panjakana amin'izao fotoana izao tena mba mitsidika ve ny ministra ny fanabeazana. Ny eto ampovoantany fotsiny teneko fa tsy mijery an'izay tsy hita maso a. Mba tsidio ny sekolim-panjakana. Fa izao manana zanaka mianaka amin'ny fanjakana fa tena mampalahelo e. Mampalahelo le fanabeazana mihitsy ve no potehana. Tianareo mitondrona ve ny zanaka malagasy. Kanefa tsy manaiky an'izany izahay ray aman-drenina tanàna zanaka. Fa bajereko zay. Fa fitenenina fotsiny hoe izao ny akamasoa ny fitaratra mamalala miratra ary zareo nareo ngeny no mitenentenanareo amin'izany. Zay tompoko zay fa fanehoan-kevitra ihany ny any tena fa mahita ny zavatra iainany tena efa kirarany tsy indrindra fa fanabeazana teneny foana irizakeo fanabeazana. Fona tompoko. Eny ary marina mihitsy zany ary matetika mitsingitsika eto miresaka an'io e ary tena ametrahana fanontaniana ary hoe ahoana tokoa moa any amin'ny toerana any ambanivohitra ny indraindrindra dia hoe dia tena vitany ray aman-dreny sy ny mpitondra any toerana any ve ny mijery maso hoe ny foto-drafitrasa iain'ny vozany zanany fianarana sy fahalalana dia tafilanitra ry nreatiana tsisy ry rindrina ary tsisy. Ny sasany mety hoe ohatran'iny ino mo tsy aloalo ny filazan'le izy ohatran'ny hoe trano eva zany ohatran'ny hoe trano eva tsisy sisiny fa dia ao ny solony ny efitrano ianarana eto andrenivohitra ringe manahirana be mihitsy mietritra le izy misy tsanganankiray izy hoe tsy miboribory tany faharoa etsy toerana sekoly io dia fanoritana be mihitsy a satria misy tale teo aloha tale vaovao misy tompona andraikitra amin'ny ataontsika hoe fiadidinana farim-piadidina dia samy ao anaty mampiasan'ny efitrano ao anatin'le sekoly dia fanoritana be dia misy hatramin'ny tanin'ny sekoly zany zao ohatran'ireny anaovana braderie reny ao boribory tany faharoa eto Antananarivo reny vohitra dia etritra amin'izany atraizany lanjan'le hoe tontolon'ny fanabeazana fampianarana eto amin'ity le toerana tokony anaovana fanitarana ametrahana foto-drafitrasa efitrano-tsekoly ianaran'ny mpianatra anaovan'ny mpianatra fizarana ataontsika hoe reny au lieu de manao an'le hoe école verte moa filazan'le zany dia mba eo izy manao fizarana hoe mety tanao le misy an'le tony karazany hoe cantine scolaire mba manao volovolo kely eo izy fa nazara dia lasa ohatrany olafany eo dia ohatrany tsinjatsinjaraina ho an'ny olo efa fantatry ny any amin'ny ministera sy ny tompony andraikitra samy hafa io a fa zay aloha mbola eo am-panangonana an'le dossier tsika io zao hoe zany ve le zavatra amin'ra ary tsy voakasika izany koa ny commune sy ny commune dia isan'ny misahana mia ary tompony andraikitra ny foto-drafitrasa indrindra fa ny EPP eto Antananarivo renivohitra dia tsy efa resaresantsika eto aloha zany karazana hoe inona filazana zany ody ambavafo anga ody ambavafo fa tena tsy zay kosa aloha zany a mbola ambava no iresahana l'izy eto fa rehefa azotsika eto ny done satria tena ny sary tonga taty amiko taty rindrehatiny ireo zao le olona mijery izy ao reo olo reo dia hoe ny olona manodidina maninona le manodidina dia efa mba mamariparitra tany le tany amin'io tany mpanjakana affecté amin'ny ministère d'éducation nationale dia ho tsinjatsinja hitrahita amin'izany dia ahoana ary ho atao izy le mpianatra rapitsy ny olona mitombo ny isan'ny mponina hitombo manaraka an'izany koa ny isan'ireo mpianatra zay tokony hanohy fianarana amin'ilay mbara tonga fototra eo amin'le toerana io ao miboribory tany faharoa io ho tenentsika eo aoriana le hoe fokotany aisa zay fotsiny aloha dao za tsy izy miaraby nanahoana manahoana tompoka manahoana any amin'le ro any sikaganareo mihitsy a hoe ahoana ary zany efa hoe mbara mitondao de manamatatsy leranga teo a sanao aiza mona natarany kolera io ary NSC efa foda zao potony kirarany reo tena fampiasakana samina raha fampianarana io fanazazany
Bangele tene penaro ato sanjo wa tele piu ka tera tara indo te ko ko zo no bola su oka ana yida na den na madana tumi taranga yenare tele inna le irany aza malahelo aza mito izy andray miran'iny memes académie asitsika kely azany any satria maraina ny andro am'le hoe mba ataozy mba ahafahana mitelona tsy moramora an'le resaka koa satria vao maraina loatra tsika manao an'ity tafy ty tena marina loatra zany raha ny filana amin'ny olombelona to hoe vita fiofanana isahana na isehatra eo amin'ny tontolo ny fanabeazana amin'ny ambara tonga samy hafa tsy ampy raha mihoatra amin'ny filana iza manao zay andraikitry ny fanjakana tena tsy mivilivily tsy ohatra hoe ohatrany hoe fanampy fotsiny tsy hoe fanampy no zany inona ny tena voambolana mahalitanao le fisin'le tsy miankina zany manao an'io tena adida ny fanjakana mahadiodio ny tontolo ny fanampianarana sy fanabeazana toy zany koa ny resaka ny fahasalamana fa no le zava-misy aloha zany de io raha mahita io poste budgétaire ny riatina anatin'le misy fandraisana piasa mbola ny any amin'ny zavatra hafa aloha ny lahara-pahamehana fa tsy io misy ny hoe tena toanana ny jirama hatrany amin'ny vola amin'ny fampianarana anaovana an'le coupe budgétaire hoe anasorana ny volanareo aloha anaovana toana an'le etereto ny jiro riatina firma raina ny tapaka any amin'ny tany an-tanàna zao tamin'ny alina tamin'ny sivy ny tapaka 7 alina de etereto maraina ny andro amin'ny foanao amin'ny 4 sasany amin'ny 5 tsisy jiro anao sepigny iny ikizy rindretina afaka herinandro mahery kely mba fotoana mba iomanana amerena ny maizikitriko eran-tanàna de omena tsy indray ve hoe simba ny tontolo iaina de hoe tsy mifitrandrahana tompoko manimba ny tontolo iainana fa ny fahantrana ka zaniko itombo ny fandropahana ala anaovana saribao sy ny etsetra satria le mba hoe angovo madio zany mba tianao sitrany hoe mampiasa herinaratra zany de mampiasa maizina ho an-tanànako betsaka eny ikizy rindriatina reo mitratran'le hoe tsisy saribao tsisy ninina tena lasa hoe inona filazan'le izy varomitrangana any zany tsy resahana ntsony ny fahadiovana sy ny etsetra tsika zany efa enjana be amin'ny olafiny hoe tena mafy mivatatsika ao anatin'le izy nefa mba hafa ihany le hoe miara-misakafo ao an-tanàna andao za tsy izy miaraba tompoko Allô. Allô. Miaraba mahino anao zay? Miaraba e. Eny ary. Nitsika koa ny lasa mametraka fahatanina amin'ny tena antsika zany amin'izao lady aky plutôt zany fa le zahatra misy de ohatran'io izy hoe raha mitanga indray zany zao resaka momba ny any amin'ny semia sy ny aty amin'ny antemeran-drory zany hoe raha ndray le zany za koa mieritritra fa midivina say vahoaka ilay zany satria ohatran'ny hoe mangotraka ve le fanakianana mahazo an'le mpitondra fanjakana fa mandeha amin'ny lalana ohatran'ny lalana tsy de isorany loatra ohatra kotsiny raha hoe makeo amin'ny 13 mai zao mampiresaka ny olona indray izy zatra fefeby zareo tsy andianany ohatran'ny efa tsy hita masy tsony zany mba zareo tsy maintsy mibaribary amasy mba hoaka de manao an'ireny zavatra indray de mety ve za zao amin'ny fitentsika hoe mbola ray volana mialohan'ny enina amby roapolo jona de efa zany ny zavatra mitany ka raha ohatra hoe zao zavatra zao misy de tsika mba tokony mandray foana hoe ka zay moa ny ataon'le mpitondra firenena de mpitondra fanjakana misy lalàna mety inona amin'izareo moa no fomba fanajana azy fa de fa nitsikitsahana ny ihany ny ataony zany hoe izy zany tsy mety n'le lalàna mihitsy tsy fezin'le lalàna mihitsy raha zareo fa sy ataony fotsiny eo de ataony de manao an'izao izy de mety zany de zay tiany atao zany de mety hoe itsika zany zao de mitady zavatra hoe araka ny teninareo hoe vahaolana tsy dadina ka inona zany zao le vahaolana tsy hitatsika eny zany le vahaolana hoe aiza satria raha vahaolana hoe de daditsika miandro fifidianana tsika fa mbola any amin'ny 2028 vo isy fifidianana misy lohany mandrangaranga io a ny hoe mbola mitady troisième mandat asa nahoana zany mipetrakitika eto moandra-patonga zany 2028 zany ao anatin'izao sakoroka rehetrarehetra zao a tena sakoroka iny
ny fiainam-bahoaka indrindrindrindra amin'ny lafiny sosialy ny fampianarana zany efa firesahana tsony efa ohatra mampiteniteny foana dia fa dia zany hoe miankotsika inona indray miakiny zany zavatra zany satria dia vahoaka efa eo anaty fiainana tena mangidy tena mangidy ka dia tsy haiko hoe toy izany toko anazy tina fa tsy kivy tonga amitsika tsy mahazo kivy